Dia iny vaovao teo iny koa tompo-klasy togovavy no idirantsika eo amin'ny tontolon'ny politika. Tsy hoela dia andray ireo senatera voafidin'ireo mpifidy lehibe sy ireo tendren'ny filoham-pirenena ny lapan'ny Antenimierandola etsy Anosy. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fanamboarana ny lapa etsy Anosy ka asipana-voazana amin'izany ny efitrano fivoriana izay entina indrindra andraisana ireo olo Madagasikara voalohany amin'ity repoblika fahaefatra ity. Talata faharoa aorian'ny fanendren'ny filoham-pirenena ny mpikambana raika amby roapolo no hivory manokana ny senatera vaovao 13 ao amin'ny Antenimierandola. Izany hoe raha amin'ity herinandro ity no hanendren'ny filoham-pirenena ny ampahatelo mpikambana ao amin'ny Sena, dia any amin'ny talata faha 9 volana Febroary no hivory voalohany ny senatera vaovao. Amin'izao fotoana izao dia efa miomana amin'ny fandraisana ny senatera vaovao ny eo anivon'ny lapa maitso sy Anosy kely. 27 ora tao aorian'ny voan'ny voka-pifidianana olona raha ny hita teny Anosy kely misy ny fanamboarana ny lapa. Anisan'ny asipana-voazana ny efitrano fivoriana. Ankoatra ny fanadiovana dia misy ny fanamboarana ny seza natokana ho an'ireo senatera Madagasikara voalohany amin'ny repoblika fahaefatra. Amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny komity misahana ny fanavoazana ny lalàna momba fampihavana pirenena aloha no mampiasa ny birosy ny efitrano natokana ho an'ny Vaomera ao amin'ny rihana faharoan'ny lapana Anosy kely. Nanamarika ny tompon'andraikitra fa tsy maintsy afindra toerana izy ireo rehefa handeha fivorian'ny Antenimierandola izay voafaritra ho toto-saina ny talata faharoa aorian'ny voan'ny anaran'ny senatera rehetra. Fivoriana manokana izay hananganana ny birao maharitra ny Antenimierandola.